Katroka ny amin'ny valora riva Douglas Tokova fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ny teny malagasy eto amin'ny fahitalavitra ma-TV manolotra ny araba omba mpira ritso ary falitafaraka amintsika eto indray amin'ity alatsinainy vaovao ity manasana ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra ma-TV hatramin'ny farany ny tontolo politika ny zavan-tranga teny any mpanoramany fivoriana ny rahan'ireo ratsy mangaika izay heverina ho tompona andraikitra amin'ny famahanany krizy misy eto amin'ny firenena eo ihany koa ny fanohikevitra samy hafa eo anivon'izay tontolo politika izay ny lafiny sosialy ny fiatraikan'ny krizy eo amin'ny fiainam-bahoaka ireo no santionany hoentina aminao amin'ity takariva ity ny tontolo politika aloha no anomboantsika ny fampahalalam-baovao anisan'ny andrasana fatratra amin'izao fotoana izao ny fihaonana tampony eo amin'izy efatra mirahalahy mianaka izay karakarain'ny FFKM raha toka nanomboka ny herinandro lasa teo ny fiomanana amin'izay fihaonana an-tampony izay dia mbola tsy misy aloha ny daty mazava hatreto daty voafaritra hanatontosana izay fampihaonana izay. Mbola itoy ary tsy maintsy isy ny fihaonana tampony filoha efatra izay karakarain'ny FFKM araka ny fanazavana ny eto filoha teo aloha Pr Zafy ny momba ny fampodiana ny filoha teo aloha marika ravalomanana hoy izy mbola nampijanona aloha ny dinika izay karakarain'ny FFKM ary heveriny tsy filoha teo aloha ity fa mitombo fampirarahana mikasika izany. Izay natonga le hoe najanona teo amin'ny discussion le négociation ataon'ny herinandro FFKM angamba amin'ny fampodiana amin'ny mianovelana zany na sy ny amin'ny tokoa ny amintsika mitafika mety hoe tena ramborembony tafika eto sy ngavatra faharegny heveriny filoha teo aloha Pr Zafy fa tsy tokony atao sakana ny momba ny fiarovana ity filoha teo aloha ity. Sisy ny sasany angamba mitafika sy ny fitonana hoe tsy manay gouvernement ravalomanana eto. Za tsy mino hoe fa ravalomanana rirande eto hoe ka tsy afaka icontenir an'izany mitafika 25 000 hommes maniny tafika atsika hoe ravalomanana no tsy ho contenir raha ohatra ka atao hoe ny fitandronan'ny filaminana. Sitako aminaka tsy dia prétexte zany fa tsy tena zany réalité ravalomanana zany mitokana izy na misy miaramila miaro azy zany hoe hiady zany miaramila na hoe miaro an-ravalomanana za tsy mino zany fa misavatra hafa zay. Tsy mbola voafaritra aloha hatreto amin'ny fotoana sy ny toerana nataterahana amin'ny fihaonana tampony filoha efatra ny amiral ratsiraka Pr Zafy andriamatoa marika ravalomanana ary andriamatoa fihaonana izay tafiditra amin'ny fampihavanana izay karakarain'ny FFKM.